mahakasika ny rehetra ny fahaiza-miaina. Hitanao fa fahaiza-miaina ve ny fanadiovana manodidina anao? Zavatra tsy maintsy atao ve izany? Ya, hitako fa fahaiza-miaina ny fanadiovana manodidina izany. Ya, aminakahy zegny izy zavatra obligé tsy maintsy atao. Satria nagnino? Ny fahaiza-miaina ndesiny mikarakara ny fiarahamonina. Agnamiko ndraiky aloha agnamiko manokana fahaiza-miaina roa tonta. Misy fahaiza-miaina amin'ny fiarahamonina, fahaizana mandray olo, faharoa fahaiza-miaina amin'ny fahadiovana. Ka tsara ndraiky aloha ny madio satria io fiarovana ny aretina isan-karazany amin'izao fotoana izao. Eo tsy maintsy atao satria isoroko ny aretina indrindrandrindra ny pesta, ny voalavo zao dia mitarika aretina marobe eto amintsika. Ie, raha amin'ny lafiny manokana aloha dia fahaiza-miaina araka ny fanontaniana reo satria zao ny io araka le fitentsika malagasy manao hoe ny fahasalamana no voalohan-karena. Dia raha amina manokana aloha raha resaka zay fahadiovana zay dia tena miresaka eo amin'ny tena hoe ilaina mihitsy zay zany zavatra zay satria ny fahadiovana no voalohan-karena araka le teniko teo. Le aloha zavatra tsy maintsy atao satria zao atao isariako amin'ny sain'olona fotsy aloha zany ohatra hoe eo amin'ny araka tokantranonao fotsiny. Raha amin'ny tokantranonao fotsiny ve ohatra hoe zao ohatra hoe misaritaka salan'izany dia mba faly amin'izany ve lohanao na ianao hiditra ao raha mety karazany mety lagilagy ohatr'izany miala tsiny amin'ilay fitenenana lagilagy fa zay moa fitenenana dia ohatran'izay zao ny famaritaka azy ka io zany andraikitra ny tsirairay aby aloha zany le fahadiovana dia ny antsindriko kely amin'izay le andraikitra ny tsirairay aby zay tsaratsara ihany zany mba misy fanentahana ihany koa satria koa le olona ndray variana amin'le tsy ny roa amin'le fiainana dia lasa variana be dia lasa n'le fahadiovana rehetra dia tsaratsara ihany zany misy mpanentana salan'izao fa raha namanokana aloha dia zay ny tena anina amin'le izy. Ny ray aman-dreny ve tokony hampianatra ny ankizy ny fahaiza-miaina voalohany sa ny any am-pianarana? Aminakahy aloha izy ny ray aman-dreny tokony hampianatra azy voalohany. Satria nagnino? Ny ray aman-dreny zegny mitondra lalina ho an'ny zanakanazy izy. Raha ohatra ny zanakanazy tsy mahita tsy mahalala tsy mahatsapa le fitondran'ny ray aman-dreny dia sarosarotra amin'ny zanakanazy koa ahita hoe ity lalina fahaiza-miaina hoe ity ndesiko miaina amin'ny ambonin'ny tany ity. Ny ray aman-dreny tokony hampianatra voalohany ankizy satria rehefa tsy mahay miaina boaka amin'ny ray aman-dreny izy dia andesy zisika amin'ny ekôly nefa ny any amin'ny fianarana tokony manao an'izany koa ny mpampianatra. Ray aman-dreny ka. Dia ray aman-dreny io zegny izy mitarimanao an-tragno anao tsy direct andeha l'école fa anao midoka an-tragno iny tsy maintsy mpampiasanao misy jiro tsara dia zay tokony roa ake tsy mpampianatra anao. Ray aman-dreny mifanampy voalohany indrindra boaka any am-pianarana ny ankizy. Tena ao an-tokantrano fahaiza-miaina fahaiza. Tsy voatery satria ny zavatra rehetra dia miara-miasa ao izy ny tenin'Andriamanitra satria na ny lehibe na ny kely zavatra lalina hitan'ny lehibe tsy hitan'ny kely moa zavatra lalina hitan'ny kely tsy hitan'ny lehibe ka miara-miasa eo zany. Araka ny hevitrao, manaja sy manompo ny tandrazana ve malagasy? Mahatsapa ve fa misy adidy tokony atao eo amin'ny fiarahamonina? Amin'izao fotoana aloha za mahita tsy magnaja. Ya, fotony efa ny alany fomban-drazana tokotry ny ataony dia lasa misafotofoto amin'izay ny fiainana malagasy amin'izao fotoana. Tokotry ny tsapany zay fa nefa tsy ataony fa izy zatra amin'ity fiainam-bazaha ty dia ariany ninazy. Manaja izy satria hitantsika izy koa zegny misy famariny zegny vintsy mbala misy ary maro koa managna magnapetaka zegny amin'ny tranona any kofa avy vintsy ny lahat zegny mpianatra jiaby hitanao mahafinaritra zegny izy tsara zegny naja marigny izy. Raha araka ny hevitro aloha momba ny tanindrazana sy any malagasy ohatrany tsy dia zany koa ny ankehitriny ohatrany sahirana zany zao ny vahoaka malagasy amin'izao satria eto amin'ny tany ohatrany hoe tsisy zavatra mandeha araka ny tokony izy tsony. Amin'izao ohatrany efa samy maka ho azy zany dia tsisy mahatsapa an'izany tsony.